Araka izany dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny kanjana Alarobia ny fanamariana ny andron'ny sekoly amin'ity taom-pianarana 2024-2025 ity. Namafisy ny minisitra tompon'andraikitra moa fa zava-dehibe ny fanatanterahana ny andron'ny sekoly tahaka izao satria dia mitana toerana lehibe ao anatin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ny ankizy mpianatra ny hetsika tahaka ity. Tamin'ny fomba manetriketrika nanokafana ny fankalazana ny andron'ny sekoly teny amin'ny kanjana Alarobia. Tonga nanotrana izany fankalazana izany ireo mpianatra manjato maro misolo tenareo sekoly EPP, CEG ary lycée eto Andrenivohitra. Ny fanatanjahantena, ny fanadiovana ary ny fanajana ny tontolo iainana no lohahevitra ny safidiana mandritra ireo 3 andro ankalazana izany andron'ny sekoly izany araka ny nambaran'Andriamatoa Rabary ministra ny fanabeazam-pirenena izay nanokatra tamin'ny ofisialy ny fankalazana. Ny tanjona voalohany amin'ny fanatanjahantena indrindra eto Alarobia zany izay arahantsika miasa amin'ny fédération malagasy d'athlétisme dia ny fikolokoloana sy fanairana ny vai zany amin'ny resaka fanatanjahantena miaraka amin'ny ankizy satria dia ampianarana ankizy fa tsy ny soratra sy ny fianarana an-tsekoly ihany fianarana fanakolokoloana ny vatana salama mahazoantsika saina tomanga ary dia izay no anton'ny fanatanjahantena manerana nosy hetsika ara-fanatanjahantena eto Antananarivo zany dia miaraka amin'ny fédération malagasy d'athlétisme. Ny faharoa momba ny resaka fanadiovana sy ny fahadiovana dia fandraisana ndraiky sy ny ankizy miaraka amin'ny tompon'andraikitra maro samihafa ny amin'ny hoe tsy maintsy environnement na tontolo madio mahafahantsika miasa tsara dia ao anatin'ny baika ny filohan'ny republika ny amin'ny trahana hoe taona ny fanadiovana taona ny fahadiovana ty taona 2024 dia aty amin'ny ankizy matomboantsika andrany. Ary ny fahatelo dia mikasika ny fambolekazo ny tanjon'ny ministera ao anatin'ny programme dia ankizy anankiray mamboly azo ray ary dia ao anatin'ny fanatanterahana zany tanjon'ny ministera sy ny programme ministera izany misy fambolekazo be manerana nosy. Nanamarika ty andro voalohany hankalazana ny andron'ny sekoly ity ny hetsika ara-panatanjahantena maro samihafa izay nitoto-tsaina tetsy amin'ny kanjana Alarobia miaraka amin'ny fédération athlétisme. Mankalaza ny andron'ny sekoly avokoa ireo mpianatra manodidina ny 9 tapitrisa manerana nosy. Samy manana ny fomba kalazana izany na ny avy any amin'ny sekoly tsy miankina na ny sekoly mpanjakana.